Ny anjara asan'ny Baiboly. Ny anjara asan'ny Baiboly, ilo hevitra ino amarana antsika ny herinandro fiarahana tamin'ity herinandro ity. Miaraba antsika rehetra tafahoana indray, tena fifaliana ny mione, faly tafaraka aminao, tononona mandrakariva aminao ny fiadanan'ny Tompo ho aminao sy ny ankohonanao. Ndeha hiaraka hivavaka isika raha nomboka izao fotoana izao. Ray be fitiavana any an-danitro, resy lahatra izahay, fa tena nitantana ny fiainanay ianao. Antony izany ny fahavelomanay. Tompo, misotranao ny famondramponao. Misotranao ny ty fandarana ty, izay ampionanao aminay, afanay mandre ny teninao. Mamela ny hilokay, mamondrafo aminay. Ary raha andinika ny teninao ry zay ankehitriny, dia mangataka mandrakariva ny fanainao masina mba ampitoerinao temponay, ka hampianatra anay izany teny izany. Anaran Jesosy. Amen. Andeha aloha le andinina atao tadidina no amin'ny boantsika izany fiarahana izany, ao amin'ny Hebreo 4 ka ny andininy 12. Minao fa manomboka ambavantsika le izy, fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ny tonona sy ny tsoka, ary mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Tamin'ity herinandro ity isika dia nanana lohahevitra maromaro hoe nampantarantsika efa ny fitaovam-piadiana mahery vakaliana fa antsika mandrisy any Satana dia ny Baiboly. Ny Baiboly ihany koa na ny Soratra Masina dia manana fahefana eo amin'ny fiainantsika, ka mahatonga antsika ahafantatra ny fahamarinana. Iarahantsika nandinika ihany koa fa ny Baiboly iray manontolo dia fahamarinana avy amin'Andriamanitra, ka tokony hitokiana, hiainana, hivelomana. Tamin'ny ty herinandro ty ihany koa dia niresahantsika hoe inona ny takin'ny Baiboly amintsika, dia ny anaiky sy hino izany fahefana izany, ary indrindrandrindra ny resahantsika omaly dia hoe rehefa mpandinina ny ten'Andriamanitra isika dia tokony hanana toe-po, vonona ny andray tsara ny afatra omen'Andriamanitra, satria Andriamanitra vao manokatra ny teniny isika dia manana ambara miteny amintsika Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, rehefa mandinika ireo teny izay nolazainao tanatin'ny 420 ora farany ianao, mba eritrereto hoe manahoana ny fahitanao azy amin'ireo teny izay nolazainao. Move izany feno fitiavana, move izany feno antsara-panahy, move ny teny izay nolazainao mba misy fifaliana, fampaherezana, sa kosa mifanohatra amin'izany ka feno fahasorenana, to teny feno arerahana, fanahina, fahatezerana, fifosana na ny ara-tsi-panahy. Ry mpiara-midinika namana, zao no lazain'i Jesosy amin'ny filazantsara Matio 12 ka ny 17. Hoy izy hoe, ry taranaky ny menarana, ataonareo izay ratsy fanahoana no fahay miteny zavatra tsara, fa avy amin'ny haben'ny ao-po no hitenena ny vava. Mazava zany fa raha feno loto ao am-pontsika dia misy eo amin'ny fomba fitenitsika izany. Raha feno fitiavana ao am-pontsika dia mazava ho azy fa misy eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fitenitsika izany rehetrarehetra izany. Hita eo amin'ny fitenin'ny olona be fitiavana ny ao am-pony izay efa feno fitiavana. Ary zay laza ny Soratra Masina. Ny Soratra Masina zany dia milaza amintsika hoe avy amin'izay haben'ny ao am-pon'ny olona no hitenena ny vavany. Ny tenin'Andriamanitra dia avy amin'ny teny, avy amin'ny fo sy ny fikasana antsika. Ny tenin'Andriamanitra dia tena avy amin'ny fon'Andriamanitra feno fitiavana. Ny tenin'Andriamanitra dia nomeny antsika mba hahasoa antsika. Ary tadio tsara fa nomen'Andriamanitra ho antsika ny Baiboly
mba hanome antsika ny fiainana mandrakizay. Avy eo amin'Andriamanitra ny baiboly eo am-pelantanantsika. Zay le niresahana amin'ny Timoty 2:7 hoe fa ny soratra rehetra zay miantsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana. Avy amin'ny tsindry mandrin'Andriamanitra ny baiboly. Misy olona mbola mitady heritreritra isalasala fa nosoratan'olombelona mpanota ihany zany ka tsy ekenao avy amin'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, avy amin'ny tsindry mandrin'Andriamanitra ny baiboly. Ny baiboly no boky misy torohevitra mahasoa indrindra ilaiko sy ilainao amin'izao vaninandro iainantsika izao. Ny baiboly no boky ilain'ny fiarahamonina indrindra. Ny baiboly no boky ilain'ny fiangonana. Ny baiboly no ilain'izao taranaka izao, ilain'ny ty firenena misy antsika ity. Petraka ary fanontaniana. Aiza ho aiza eo amin'ny fiainanao no misy ny baiboly? Sao sanatria ve aingona fitoeram-boky fotsiny ka ho zariny vovoka no mamily azy? Mo ve atao haingon-trano fotsiny ihany ny baiboly? Fa irina dia zao, raiso ny baiboly. Raiso amin'ny matenin'Andriamanitra velona azy. Raiso amin'ny mateny fiainana azy. Raiso amin'ny mampamelombelona sy mampahirizana ho anao. Ho azy ny tenin'Andriamanitra. Raiso ny tenin'Andriamanitra satria nomen'Andriamanitra izany mba hitondra fiainana mandrakizay. Zao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy. Apokalipsy 1:1. Apokalipsy 1:1 ka ny 9:7. Dia hoy ny teniny omeny anao amin'izao famarana izao. Hoy izy hoe sambatra izay mamaky. Sambatra izay mamaky. Sy ny miaino mitendi faminaniana ity. Teny baiboly dia teny faminaniana. Ka mitandrina izay voasoratra atao anatiny fahatombotra ny andro. Iry koa hitondra fahasambarana ho antsika tsirairay avy ny fandokafana sy fandiniana ny baiboly. Hita ianao Andriamanitra, misaotra anao tamin'ny faharetana hatramin'ny farany. Mivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, ataonay ahoana no tsy saotra anao? Satria tena tsapanay fa tianay ianao. Tsapanay fa miteny aminay amin'ny lalan'ny teninao ianao. Andriamanitra, aokary mba ho tena boky misokatra isan'andro eo amin'ny tokantrano misy anay izany teninao izany. Dia apetraka ampelantananao ny tontolo andronay androany. Entinay mavaka manokana ireto mpiara-mianatra, mpiara-midinika ireto. Ianao no hijery ny fiainana tsirairay avy, ka na mivoaka, na miditra, na mandeha, na mitoetra, naiza, dia aoko tsapa mandrakariva ny fanatrianao. Dia momba anay, aza mafoina masaraka anay. Tononona sy angatana ny vavaka, nohony amin'ny anaran'i Jesosy.